Zava-dehibe ny fisina fitoniana ara-tsosialy eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Tsy vitsy araka izany ireo mpianatra no manohana ny voka-pikarohany mandidina izay sehatra izay na ihany koa mandidina ny zon'olombelona. Maro ireo mpianatra no manomana fanohanana ny vokatry ny fikarohana izay natao nandritry ny taom-pianarana ka isanoha hevitra izay banjina manokana ny momba ny fitoniana ara-tsosialy. Nanampy ireo mpianatra amin'izany indrindra ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona sy ny firaisamonim-pirenena samihafa. Fitoniana ara-tsosialy aloha izany dia mifandray lalina amin'ny resaka ekonomika foana. Dia nanomboka mametraka ny fomba fijery vaovao io izay zany araka izay efa notenen'ny président Niafarito zay. Dia ametraka izay zany sorodalana izay hitanay fa ampandroso ny firenena sy ny roa tanora indrindra. Efa voalazany tontolo moa ny atsiprian'ny détail an'izay zavatra zay fa ao anatin'le conférence débat io angamba antsika no afaka andalina an'izay kokoa miaraka amin'ny fanontaniana sy ny zavatra rehetra miaraka amin'izay. Tafiditra indrindra amin'ny resaka fitoniana ara-tsosialy ny fahaizana mifehy ny tany sy ny fampiasana izany ao amin'ny filanimponina. Isan'izany indrindra ny tetikasan'ny fikambanana Fary izay efa hanomboka hanitatra ny filanimponina amin'ilay tetikasa exode urbaine. Eto zany izay dia mahita trany betsaka mahita ny ezakio anisan'izany angamba ry zareo avy amin'ny Union européenne. Délégation ny Union européenne mahita ny ezaky ny Fary malagasy kodika sy ny sisa ao anatin'io exode urbain io. Hatreto izay dia nahasomatsim-bola 80 millions eo avy amin'ny électricité sans frontière ampidirana jiro an'ilay tanàna izay hoe ampidirana aloha ireo poteau 70 dia ho apetraka io jiro dia énergie renouvelable ary anisan'izany ny tsy miainga zany io anatin'ny resaka fanodonana solika sy ny sisa fa hoe ahoana ny ametrahana an'izay rehetrarehetra izay. Etsy an-daniny zany zao ny projet exode urbain dia manao mafy mihitsy fa tsy hoe mora ny ametrahana ny resaka fanondranana vokatra ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia ao koa le projet programme niditra ihany koa izay ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny fivipama na fivondrona mpandraraha malagasy izany hoe ahafahana zany mampiroborobo an'io zany rehetra zany mamety atsorokanay daholo ankehitriny. Amin'izao fotoan'izao indrindra no liana fitoniana ny firenena ho hatrany ireo firaisamonim-pirenena ka izany indrindra no hametrahana ny tanjona ny amin'ny fitarihana ny vahoaka ampiasany herim-pony mba hisian'ny fitoniana ara-tsosialy. Faranantsika eto tokolasy tokovavy ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alakamisy ity. Isorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manasanao tsy saraka ny fahita lavitra ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.